Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Hudson Taylor, tapany faha-efatra. Tahaka ny sinoa. Fony izy 5 taona dia fantatry Hudson Taylor izay tiany atao rehefa olon-dehibe izy. Rehefa lehibe dia missionnaire ka ho any Chine. Rehefa 20 taona izy dia nakany Chine. Nianatra ny fitenin'ireo firenena izy ary nilaza tamin'ny olona maro ny momba an'i Jesosy. Sarotra be anefa indraindray io asa io. Inona nataonareo eto? Mialaty eto? Andeo vinotsika ireo dia voly vahiny ireo. Tsia, andao etiny any amin'ny izy ireo aloha. Nodaroan'ireo miaramila masika ireo missionnaire ary nokendainy ho faty ny aseporana i Hudson. Naharary mafy azy ny zavatra rehetra. Saingy mbola nanao vazivazy ihany izy. Tazony mafy ry namako fa hanome antsika zavatra ho soratana amin'ny diarintsika izany. Nanohy ny asa nanahirana azy izy ireo noho ny fitiavana an' Jesosy. Satria nijaly mafy tokoa izy tamin'ny hafatesany teo amin'ny asa fijaliana noho ny fahotany tsirairay. Tsaroany Hudson matetika izany ary voamaika tia an' Jesosy tompo izy. Nanome hery azy izany rehefa niakatra fitsarana izy sy ny namany. Niaino ny fanazavana ireo ny minisitra. Tianay nilaza vahoaka ny tangisaony momba an'i Jesosy ilay mpamonjy. Tiany olona rehetra izy. Voasoratra amin'ny Baiboly izany. Tianay ny hanome anao anankiray ho fanomezana. Nahafinaritra ny minisitra izany. Raha toa tokony kapohana izy ireo dia nomeny dite. Raha toa tokony ho voafonja dia navely hitory ny momba an'i Jesosy izy ireo. Jesosy no mampietsika ny zavatra rehetra. Nisaotra azy Hudson noho izany. Reraka nefa izy tamin'io arivo io rehefa tonga tany an-trano. Ilay sinompanampy azy dia nijery ny fomba nihinanany atodinganany sy ny vary miaraka amin'ny hazo kely. Monsieur Taylor, mihinana toanay ianao ary miteny toanay ianao. Fa maninona tsy manao ny akanjonay ianao? Maninona tokoa moa? Tsara fipetraka izany fanontaniana izany. Tokony ianao izany ve a? Tena iananao bebe kokoa ny olona raha manao izany ianao. Rehefa tonga teto an-tany Jesosy dia tonga olombelona toa antsika. Marina izany. Te ho tahaka ny sinoa. Afaka manampy anao izany ve nareo? Noho ny fitiavany an' Jesosy sy ny mponiny Chine dia nisoloany Hudson ny akanjony anglisy ho akanjo sinoa. Tena nety tamin'ilay volony lava mainty norandraniny. Toy ny sinoa ianao izao. Tao amin'ny nosy Tsongmin dia nampianatra Baiboly sy nitsabo ny marary i Hudson Taylor. Nisy olana nefa indray andro. Renao ve izany? Mila miala amin'nosy ilay Rasara Andriamatoa Taylor. Mialina azy ny dokoteratsika satria mitsabo marary betsaka kokoa izy ary mandaitra kokoa ny fitsaboany ataony sy ny fanafodiny. Nanome sary ratsy momba azy teo mason'ny minisitra izy ireo. Dia ahoana ny toyiny? Ho lazaiko anao amin'ny tantara manaraka. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo. Nanolotra ny tantara Zokomy.